Falinandray ry havana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nahatratra izao alahady fahavalo amby roapolo sady alahady farany ihany koa amin'ny ity taona 2020 ity. Alahady manaraka ny krismasy, alahady fiantsoana sefala, manantenan'Andriamanitra. Iraintsika ny hira sambatra aorian'izany dia ny sambana sekolahady no hitarika antsika amin'ny fiderana. Ho aminareo izay olona voantso malala ao amin'Andriamanitra ray sy voatay ho an'i Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo aneny famindrapo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Ho fideransika sy fankalazantsika an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salamo 5:100 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo 5:100 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Rehefa hitantsika ny salamo 5:100 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: miderany Jehovah, miantsoa ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Atao voareharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehovah, mitadiavan Jehovah sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Tsarovy ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagany ny fitsarany ny vavany. Ry taranak'i Abrahama mpanompony, dia anareo olom-boafidy taranak'i Jakoba. Jehovah, izy no Andriamantsika, manerana ny tany rehetra amin'ny fitsarany. Mahatsiarova amin'ny fanekeny mandrakizay izy. Dia ilay teny izay voahodidi no an'ny taranaka arivo mandimby. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra.
miombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra tompo sy pahary anay o, mideranao izahay no sorehetra nomenao ho anay, dia izay fantatray izay tsy tsaroanay vevely koa nefa ivelomanay isan'andro. Tamin'ny voalohany dia ny teninao no naharianao ny tany sy ny lanitra, ny teninao dia pahary hatramin'ny voalohany koa ka anio amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao. Dia tafavory eto anatrehanao izahay mba harianao anay indray hitovy endrika amin'ny zanakao. Tompo, efa nampanantenanay ianao fa tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy efa nahavita ny nandranao azy. Koa ankehitriny tanterao ny asa nandranao azy mba hahatonga anay andray ny fahafenoan'i Kristy sy ny fahatanterahany fifaliana. Amin'ity andro alahady ity, Tompo, dia mahasoa izao fampipivahana izao atolotra io anao amin'izao alahady ny fiantsoana ho an'ny zanak'Andriamanitra izao, indrindra koa amin'ny famaranana ny alahady ny sekoly alahady izay taniketsany filazaontsara eto anivon'ny fiangonana. Tompo malalo, apetraka hifeno aminao izany fiderana sy fankalazana izany, satria noho ny fisiana sy ny faharena tokoa nahatongavanay tamin'izao fotoana lehibe izao, dia ny fotoana avy nankalazana indray no nahatongavanao tonga nofo tetỳ an-tany. Dia mankasitraka indrindra Tompo ty anay o, dia aoka ny fanainao masina hitoetra aminay tsirairay avy, ahafahanay tena maheno sy mandray izay anjara rehetra ny amin'ny teninao, ny amin'ny fanompoana, ny amin'ny sakrameta, ny amin'ny fanompoana rehetra izay litory sy manontolo atrehinay. Dia masio izany Jesosy Kristy o, ary ombonanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay o izay any an-danitra, ho amasina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay, ary manao tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aiza mitondra anay amin'ny fankapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Izao dia tonga eo amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra itsika, dia mangataka ny sekoly alahady hanatanteraka ny anjara irany.
mbola manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy manasa ny ankizy sy ny tanora ary ny mpampianatra tsikolalahy hitsangana. Iaraka ivavaka isika tompoko. Raha eo dia mbola misaotra anao indray zahay satria mbola nomenao an'izao fotoana izao any 10 minitra ny sekolalahady. Mangataka hatrany ny fanainao masina hitoetra amin'ny tsirairay avy ary aoka ny feonao irery ihany no renay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Sakafo baibolitsika ao amin'ny fitomanina. Fitomanina toko 7 andiny 420. Eo anelanelany Jeremia, Ezekiela sy Jeremia. Fitomanina toko 7 andiny 420. Zay ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah no anjarako, ho ny fanahiko, ka dia natena azy aho. Amen. Afaka mipetraka isika. Inona ary no mampiavaka ny teny soratra masina io rakizy raha fantatrareo? Ny mampiavaka ny teny soratra masina io dia mampiorina ny fanantenantsika izy io ho antsika rehetra izay manantena n'Andriamanitra. Tsenjery hoentsika marana ity volana Desambra ity teny soratra masina io dia averintsika vakiana maredona tsara sady mafy be ilay fitomanina teo andiny 7:420 manao hoe Jehovah no anjarako, ho ny fanahiko, ka dia nantena azy aho. Ndao ary arahantsika fihetsika izay dia jerenareo tsara dia averintsika izay rehefa feo. Rehefa miteny hoe Jehovah dia manondro ny lanitra isika amin'ny tanana ankavanana. No anjarako eto amin'ny ny tanana havia manindry ny fo, dia rehefa hoe ho ny fanahiko ny tanana roa mipapaika ny fo dia ka dia nantena azy aho tanana roa manandratra ny lanitra. Dia mangataka antsika rakizy sy ny tanora ary ny mpampianatra sekolalahady rehetra teo hitsangana indray mandeha hanao an'izay fihetsika tsenjery izay isika. Zaho makimafy an'ilay teny soratra masina teo ary tenareo manao an'ilay fihetsika. Jehovah no anjarako, ho ny fanahiko, ka dia nantena azy aho. Sady miredona mafy be ary isika rehetra miaraka manao fihetsika manao hoe Jehovah no anjarako, ho ny fanahiko, ka dia nantena azy aho. Misaotra indrindra rakizy afaka mipetraka isika iaraka ivavaka isika. Dia raha nao hatrany izahay Jesosy tomponay fa novokisinao ny teninao androany. Feno ny fanantenanay, aravo ny fanahinay ka hitoetra tsara ao anatinay ny teninao. Arova izahay mba haritra amin'ny fanantenana amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Teo an'Andriamanitra rery ihany aneny voninahitra. Maksy andreny soratra masina sika tompoko. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny boky fitomanina. Fitomanina toko 7, vakiana manomboka amin'ny andininy 220 ary atsatra amin'ny andininy 730. Fitomanina toko 7, ny andininy 220 hatramin'ny andininy 730.
Ny teny rehetra dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famindrampon'i Jehovah no tsy nahalany ritrantsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Jehovah no anjarako, hoy ny fanahiko ka dia anantena azy aho. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandro ny famondren'i Jehovah amin'ny fanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Aoka anjokaiky irery izy ka angina raha ampitondraina izany. Aoka anohoka ny vavany eo amin'ny vovoka izy, angamba isy antenaina. Aoka hanolotra ny takolany ho amin'izay mamely azy izy ka ho feno latsa. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory azy izy, dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrampony. Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Epistily faharoa nosoratan'i Petera. Petera faharoa toko fahatelo, andininy faha 1:10 hatramin'ny faha 9:10. Petera faharoa toko fahatelo, andininy faha 1:10 hatramin'ny faha 9:10. Koa raha olevina toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra? Sady manantena no mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra, izay hamay sy halevina ny lanitra ary handoro sy hampiempo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika, araka ny teny fikasany, dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay itoeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo, dia mahazo tomba ho hita tsy manatsiny amam-pondra eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Ary ny faharopon'ny tompontsika dia ekeo famonjena, tahaka ny voasoratra Paoly, raha lamalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy, tahaka ny ataony eo amin'ny epistiliny rehetra koa, fa milaza izany zavatra ao aminy izy. Ary amin'ireo dia misy zavatra sarom-patarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Hitsangana sika indray ny filazantsara. Filazantsara nosoratan'ny Lioka toko faharoa. Filazantsara nosoratan'ny Lioka toko faharoa, andininy faha 9:30 hatramin'ny faha 9:30. Lioka toko faharoa, andininy faha 9:30 hatramin'ny faha 9:30. Ary nisy mpaminany vavy anankiray, dia Ana, zanaka vavin'ny Fanuela, avy tamin'ny firenen'ny Asera. Efa antim-panahy tokoa izy, ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona tao aoriana Virjinia azy. Ary efa mpitondra-tena tokony ho 420 taona, ary tsy niala teo ankianjan'ny tempolo izy, fa nanompo tamin'ny fifandikan sy ny fivavahana andro aman'alina. Ary no niditra tamin'izany ora izany izy, dia misaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra ny andro ny fanavotana tao Jerosalema. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen.
Jesosy Kristy zokinay io misotranao izahay fa mbola afaka namaky ny teninao masina iteo ary mangataka aminao izahay ny mpanomponao izay tory izany io teny izany dia aoka mifanahinao masina hiasa ao aminy ary izay manotro ny eto ka manaraka izany tory teny izany dia aoka ny tena mpiainy mpakado tokoa ho fanilo ny tongotra izy fa hazavan'ny lalanay tokoa ny teninao izany mivavaka hitalaonay aminao amen. ho aminao zay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana amen. Bokyny fitomanina toko fahatelo. Ny bokyny fitomanina dia toy ny bokyny Jeremia na Jeremia ihany. Jeremia dia antsoina hoe mpaminany be ranomaso, tomany lava izy raha teo zandry ny heverina fa teo amin'ny 4 taona teo izy nanao ny asan'Andriamanitra. Mavesatra ny asany satria mitory amin'ny zanak'Israely izay naditra tamin'izany fotoana izany, ary ny zavatra rehetra nyteneniny dia niatra taminy. Voasazy izy, voakapoka sy ny sisa amin'ny redareda tao aminy fitiavatany razana. Anisan'ny mpaminany mirehitra amin'ny fitiavatany razana na dia ankizy ary izy. Satria heverina fa 12 hatramin'ny 14 taona ny taonany zany raha naminany izy. Ny zavatra nyteneniny sy loza rehetra nyteneniny dia niatra avokoa. Ka i Jeremia zany na dia nytenenina hoe aza manao hoe mbola zaza hoy izy Andriamanitra taminy. Tomany izy alohany aminany, tomany izy maminany, tomany izy rehefa daroany zalahy, mivoaka ny faminanina tanteraka tomany koa izy. Dia fitomanina zany antsoina hoe fitomanina Jeremia. Eto zany izy anatin'ny ranomaso no mananitra ny zanak'Israely araka ny vakina tamintsika teo. Verina indroa ao farafakely ny teny hoe manantena na nanantena na hanantena. Amin'ny perikopantsika faran'androany manantena n'Andriamanitra. Fa maninona moa Jeremia ny malala azy manambara amintsika hoe Andriamanitra tsara sady mamindra fo Andriamanitra amin'ny Jeremia. Andriamanitra tsara sady mamindra fo izy. Itsyatika amin'ny andin'ny 520 sy ny 420 vakitsika aminaran'ny Tompo manao hoe tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fahanginana. Izay le fahatsaran'Andriamanitra zay dia manomboka amin'ny Genesis. Rehefa nanao ny zavatra rehetra Andriamanitra dia niverimberina foana ny fiverenana hoe hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Io fahatsaran'Andriamanitra io nefa tsy ny olona rehetra ny mahita an'io izy Jeremia. Fa ho an'izay manantena azy ihany, ho an'izay mitady azy ihany.
fa misy olona manozona an'Andriamanitra, misy olona mahita ny faharatsian'Andriamanitra, misy olona mpanometsina an'Andriamanitra. Zay le Andriamanitra tsara hozy izy. Ny famindram-pony ndray a jerentsika amin'ny 2 sy ny 3 vakitsika. Ahoana hozy izy? Ny famindram-pony Jehova ny tsy nalany ritratsika fa tsy mitsahatra ny fiantrano. Vavao isa-maraina zany lehibe ny fahamarina. Le famindram-pon'Andriamanitra zany antsoina hoe chesed, de sady miséricorde no pitié zany a ao anatiny ao mifandray. Eleson zany io amin'ny teny grika. Izy io zany tsy de misy teny madika azy. Hanika ny malagasy de nanodika azy hoe famindram-po, nataony sarotra be hoe fonao no afindra rehefa tena miantra olona ianao. Ary fatatsika fa ny missionnaire malagasy ireo 270 mandika ny Baiboly, zay savant malagasy voalohany azo adolona fa 270 reo a ny savant malagasy voalohany. Ny tsara mako mamantatra amin'ny tantara malagasy hoe izy ny 270 de izy ny 90. Fa reo savant voalohany mahay hatramin'ny astronomie reo. Tamin'ny andron'ny anglisy reo fa tsy formation frantsay akory. Ireo zany nandika hoe tamin'izany fotoana zany a tamin'ny andron'io a mbola tsisy ny fandidinan'ny fo. Satria raha tiaditsika 1835 zany fanoratan'ny Baiboly malagasy zany. Ka everina fa zavatra tsy possible tamin'izany fotoana zany a ny fandidina fo natany velana ary mbola zavatra ianarana. Izay ny nakanjara hoe famindram-po zany hoe zavatra sarotra. Io zany Andriamanitra rery ny manana an'io raha ny marina. Fa fomba fiteny fotsiny hoe mamindra fo aminareo a tsika samy olombelona, fa tsisy fo afindranao akory eo, sady tsy namindra moa. Fa Andriamanitra rery ny manao an'io ary zay mahendra an'ireo malagasy nakan'io teny satria na ny frantsay ny anglisy tsy nahita teny andikanany hoe chesed amin'ny teny hébreu io a na eleson amin'ny teny grika io zany. De zay mahatonga ny Baiboly mbola mitazona foana ny teny malagasy io zany hoe mamindra fo. Ary io izy ny tsy nahalany ritratsika. Raha manoloana ny adalantsika manana amin'ny taon'Andriamanitra sy nahatratra zao lady faran'ny taona izao isika. Fa izy io izy de avozony isa-maraina. Andriamanitra zany de le Andriamanitra mpanadino. Hafahafa niko Andriamanitra zay natao hoe altérité de Dieu na Dieu est un autre. Andriamanitra zany a manadino. Ary eo ny tsy tovizina amintsika. Itsika aloha amin'ny tany kelitsika isika. Inona ny mora adinontsika amin'ny ratsy sa ny tsara ataon'ny olona aminao? Ary itsika mamaly azy. Ny tsara de vetivety de adino. Fa ny Andriamanitra mamindra fo de le ratsy no adinony aminao. Ary zay matokonao fo amaraina ho izy a de vaovao ny fijeriny ianao. Ny antsika ve le adomaly ve tsy tsarona ny maraina? Tsika ve neleletsika amin'ny Andriamanitra vaovao isa-maraina zany hozy rehefa mijery ianao. Ary zay tsy nalany ritratsika hoy ijeremy. Tsy mitsahatra ny fiantrany. Ary zay ny famindram-pony amintsika zany. Hafahafa zany Andriamanitra zany hoe manadino izy, Andriamanitra mahay manadino. Nefa marina mandriamanitra azy ny mémoire ny vanina firzigana firy aloha ny kinsisa fa saingy minia manadino izy. Ary zay ny fahatsarany sady famindram-pony zay a nilazany amin'ny 2:7 hoe Jehova no anjarako. Ny anjarako amin'ny teny malagasy de milaza zavatra tsara mandrakarivo. Misy anarana atao hoe anjara. Fa efa sariteny le hoe ity ny anjara ratsiko. Izy iny zany tsy de lojika loatra ny teny fa ny anjara de tsara foana amin'ny malagasy. Ary tahaka izany koa ny toetsaina tantsinanana manambara fahatsarana hoe fahatsarana ho an'ny fanahiko Andriamanitra de manantena azy ahako. Mila manantena kosa ianao satria tsara Jehova am'izay manantena azy, tena mitady azy marina ve ianao. Arakaraka ny zavatra tadiavinao aminy no valiana aminao. Mitady fahatsarana aminy ianao de valiany fahatsarana. Fa misy olona mitady faharatsiana, mitady ady amin'Andriamanitra. Izay zany teneniny Jeremia hoe Andriamanitra izy tsara sady mamindra fo.
tsy resantsika hoe izy moa nataonao hoe tsara Andriamanitra reriny tsara ho Jesosy tsy resantsika hoe Andriamanitra dia tsara sady mpanao ny tsara efa fatatsika loatra iny ny ampiaratsika azy misy olona nahita zany fahatsaran'Andriamanitra zany amin'ny nahaterahan Jesosy Lioka 2:2 nyvakina teo anampaminany vavy antom-panahy ozy izy ndeka jitsika tokotokony ho izy fotsiny tonany amin'ny Lioka 2:2 andininy fa 9:30 zany izy hoe izy dia nitoetra tamin'ny vady ny 7 taona taorinina virjina azy zany hoe 7 taona izy nanambady tao anatin'ny fanambadiana izy 7 taona raha ataontsika hoe 20 taona izy zany nanambady dia maty vady izy 4 taona 7 rehefa aveo izy tsy nanome tsinan'Andriamanitra izy fa nanompan'Andriamanitra foana 420 taona tohiny 4 zany taonany anazy zany raha ataontsika farafahakeliny 7 miampy 20 ataontsika hoe jeune kely izy nanambady atsika 4 zany taonany mbola hitady telefôna ny sasany 100 taona mahery zany izy raika mifolo amin'ny 100 taona hoany angambany izy no nahatsiaro hoe tsara Andriamanitra mamindra fo izy ary zay mahatonga azy tao amin'ny tempolo ny andro tokony mpiainana nisaotran'Andriamanitra ary nandray an Jesosy aza koa izy santiona n'olona anankiray zany tao anatin'ny taona rehetra ny ainany nahatsarony zany fahatsarana sy famindrapon'Andriamanitra zany misy lehilahy anankiray hoe Polycarpe zany tamin'ny androny fanenjenan'ny Romanina mpianatra John apôstôly izy io tamin'izany rehefa nanenitsika ny Romanina zay olona mbasangana amin'ny fiarahamonina nandeferana takizany koa tamin'ny andron-drasalama tetỳ amintsika ianao raha mandany Jesosy mpahabe maso dia tsy vonona atao mpahabe maso nefa fatatsika tsara fa misy le tenin'ny Kristy hoe nazovo no anaiky ahy eo anatreny dia ekeko nazovo nandany atry amin'ny olona dia teny tamin'ny Polycarpe zany le manamboninahitra hoe tsaleonao mba mody manao forme fotsiny hoe mifona izy efa kaiky 100 taona dia namaly Polycarpe hoe zany anaka efa ho 100 taona tsy mbola nanao ratsy anahy io Jesosy io ahoana za efa antiday efa ho fato ty no andeha anda azy za nge tsy ho ela tsony dia maty zay ataonareo taovy fa tsara zan'Andriamanitra zany zay no tenin'ny farany dia novonoana izy ary zay le hoe olona nahatsiaro ny fahatsaran'Andriamanitra izy tsy zay efa taona vitsivitsy ananako na andro vitsy izy nyvadiako aminy dia zany le hoe Andriamanitra tsara sady mamindra fo ny zavatra faharoa dia zao mitaiza sy mamonjy izy vakitsika ny fitomanina toko 7 andininy 7 20 sy ny 7 ahoana ozy izy tsara ny miandry ny famonjeny Jehova amin'ny fangina tsara amin'olona mitondra zioga raha mbola tamy le fanginana zany eto dia manambara fiaretana sy faharetana mila mianatra mangina mila mianatra miaritra mila miaritra mitondra fahoriana koa azy ary io no manahirana amin'ny andro ankehitriny mila tsy manana faharetana amin'ny olona tsy maharitra amin'ny olona io moa fa vizina hoe maskiny tsy madigny raha ela sisa tsy maharitra amin'ny olona amin'ny zavatra rehetra indrindra fa le hitondra zioga ny zioga dia mariky ny fahoriana ny zioga ampitondraina ny omby ny zioga dia mariky ny fianarana ary io tsy voandro aminy reto zavatra reto fa tamin'ny andro ny école filozofika zany siony hoe ianao mitondra zioga miaritra ianao tamin'ny fahalalana ho an'ny olona rehetra miaritra ianao amin'ny fahendrena ho amin'ny olona rehetra zay daholo mahatonga amin'tiny any amin'ny école rehetra hitanareo reny tany nanomboan'io manambara fianarana manambara fiaretana faharetana misy zavatra lanjainao ka hoy izy hoe tsara amin'ny olona mitondra zioga
raha mbola tanora. Ianao zay mijaly mankaty am-piangonana mandraindraikitra dia ny mbola kely ny resahana eto mandany fotoana mety miaritra latsa tahaka ny Jérémie. Jérémie manko a maminany izy voafelaka. Rehefa aveo a nalatsaka tandavaky ny rano fatatsika tapatsakana ny dina sy ny sisa. Ny zava-mitranga faharoa nefa tanteraka ilay zavatra teneniny. Rehefa tanteraka io a izy koa vo. Azonareo mabe ranomaso azy. Raha lasa babo ny olona izy koa lasa babo. Raha voadaraka amin'ny olona voadaraka koa izy. Ary ny fahatelo izy efa voafatotra tady a sotosotomina satria le efa babo any Egypta no mananatra amin'ny olona hoe raha nanaraka ny teniko ianareo dia tsy tahaka izao tsika. Izy koa zany mijaly a mbola misy mamelaka ihany koa ialahy ihany koa na tonga zao fa lahy te aminamy teo. Retrereto ny toerany zany Jérémie zany. Nefa izy milaza amina hoe tsara sady mamindry fo Andriamanitra. Ary mitaiza izy, dikany hoe mitaiza dia mananatra manitsy ary mety manafay. Sy tenin'ny zaroatraneny manao hoe l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Dia tsy maintsy mandala ary tsara aminao izy aleo anao na amin'ny traiky efa mpiainana ary alao mijaly tanora toy izay mijaly antitra. Mazava zay ndiko hoe tsara amin'ny olona mitondra zioga. Alao misedra problème ianao dia ny mbola tanora ianao lavo mianjery ianao amin'izay ianao matanjaka tsara soa lavo ahay mamitra. Zay ndikany hoe tsara amin'ny olona izy mitondra zioga raha mbola tanora izy. Ary tsy maninona raha amdiny fa 7 7 hoe manginy ianao raha mpitondrainy zany mipeta mivovoka ianao manetreteny ianao. Raha toloro ny takolako raha misy olona nenjika ianao teo nakanjo Jesosy raha misy mamelo ny takolako avy dia atoloro koa ny ankao. Latsain'ny olona ianao tsy maninona ozy izy. Fa zao ny tadidio andininy faraika amin'ny 30 zany vakitsika hatramin'ny fahatelo amin'ny 30 ahoana ozy izy. Tsy manary mandrakizay izy ozy izy. Ary na dia mampahora ary izy dia mbola hiantra ihany izy araka ny benindra folo. Andriamanitra zany tahaka ny reny mikapoka an'izany sady miara mitomany amin'ilay zaza voakapoka izy. Izay no fitiavan'Andriamanitra antsika. I Davida nahatsiaro an'iny indray mandeha nisy ditra nataony sy ny vahoakany tezitra Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe tsy maintsy faizonareo. Ka mampisafidy anao ary Davida, iza ny tianao? Filistina na fainao a sa za? Dia Davida nietreritra Filistina. Filistina zany manomboka amin'ny Goliata zany le gidragidra. Dia izy le niteneny hoe Saul nafaty arivo fa i Davida nafaty amanaly ny maty amreo. Dia niady andavanandro tsy resahana tsony. O Davida hoe raha retsy Filistina reto mahazo atsika zalahy matsika menakavy sady tsy antra atsika mihitsy satria le valifaty efa miotrika ao. Fa alô Andriamanitra ihany ozy izy a fa io mamindra fo ihany io rehefa aveo. Toy izy Davida hoe eny ary fa alô ihany ianao mikapoka anay ka. Takatra Davida tsara le hoe mamindra fo Andriamanitra. Na dia mampahora ary izy dia mbola hiantra. Nikapoka vetivety eo Andriamanitra enim-bolana fotsiny dia nalahelo ndray Andriamanitra dia najanona. Ary Davida zany ianao koa miezaha takatra an'izany. Fa zany ny fomban'Andriamanitra. Izy kosa zany mitaiza. Tsika ndraindray zany a tsy manaraka ny lalànan'ny natiora. Misy lalànan'ny natiora zany napetraka Andriamanitra ary misy lalàna koa napetraka tsika olombelona zay tokony araha. Io rehefa dinganinao Andriamanitra mamelanao ao voasazy. Lalàna tsotra lalàna natiora zay mikasika an'io afo io dia may. Fa misy olona ny mikasika an'io dia mieritreritra izy hoe ho arovan'Andriamanitra. Ary zay le tandre mazamaka fanahany Jehovahandriamanitra. Lalàna ny natiora io ary lalàna napetraka Andriamanitra. Raha mikasika an'io ianao may. Ary tsy hanavitra anao amin'izany Andriamanitra fa efa mipetraka io hitezana ianao zay ny lalànan'io. Ary be dia be amin'izay ny zavatra azo ampiarina an'izany amin'ny fiainantsika. Hoe raha miditra amin'io ianao. Ary zay le hoe avelan'Andriamanitra fa malahelo anao izy fa avelany ianao satria mila mianatra ianao, mianatra fahoriana ianao. Ary fantatrao io fa tsy mety fa nataonao.
dia rehefa mikasika an'io ianao dia may ka na zany hoe tsy sitrany mampahoriny zanak'olombelona. Ary zay koa mamaly ny fanontaniana hoe maninona misy mahantra, misy manana, misy mahery, misy malemy sy ny sisa, dia ahilika amin'ny Andriamanitra ny tsiny. Fa Andriamanitra rehefa namorona izao tontolo izao dia ampy ny sakafo hita amin'izao tontolo izao dia ampy ny olombelona rehetra, ny rano amin'izao tontolo izao dia ampy ny olombelona rehetra. Ka ny mahatonga fahoriana tsy Andriamanitra kory fa iza ihany, isika samy isika ihany. Amin'ny toerana sasana arina ny surplus rehetra fandrao hidina ny vokatra, ny vidin'ny vokatra. Tsy arina aty aminao le izy satria avelany antra ianao, nefa izy mangalitra arena aty aminao. Dia nisy nyteneniko tamin'ny ray mandeha tany velona hoe nareo mivavaka be nefa mahantra hoy ahoy le olona tsy mivavaka. Dia izy miteny hoe aza mankana aminay nareo dia manan-karena zay. Zay ny navaliko tamin'ny dia gagagaga izy. Aza mankana aminay nareo rehetrarehetra reo dia hitanao ny fivoaran'ny malagasy. Dia tenenana mpitondra anareo koa zany. Aza manao diplomatie parallèle nareo, aza mankana aminay nareo dia hitanao fa mivoatra zay. Dia eritrereto ny dikan'izany fa raha manome tsinanay nareo marina fa zay koa adala. Fa Andriamanitra tsy azonao mena tsinao fa mamaly aza mankana aminay nareo dia mandroso zay. Tsy nahita valy izy avy eo. Fa ampy ny zavatra rehetra napetraka Andriamanitra amin'ny tany anankiray, fa ny olombelona no manao an'io. Ary tsy sitraka Andriamanitra ny fisian'ny fahoriana. Kanefa koa izy miteny tsara Jehova amin'izay mitady azy. Ahoana ozy izy amin'ny Hosea, kisika miankavanana antsika dia mahazo ny aorian'ny bokin'ny Daniely. Dia misy Hosea 9. Hosea koa natsiapany hoe raha misy zavatra mitranga mafy andaotsika anatin'Andriamanitra fa izy ihany, na izy nanao an'io na isika andao ilefo amin'Andriamanitra, satria izy koa indraindray mamela antsika ho azon-doza. Ahoana ozy Hosea 9:1. Ahoana ozy izy? Andeha hiverina amin'ny Jehova isika, izy no namiravira, izy ihany no hanasirana antsika. Izy no namely ary izy ihany namely felintsika. Ary zay ny fahaizan'Andriamanitra antsika amin'ny fiainantsika. Le olona nikapoka ino mahalala tsara hoe aiza ny toerana ny kapohana na sitrany azy. Zay nge ny tiany resahany eo. Le olona nandratra io no mahalala hoe aiza ny misy an'le maratra ho sitrany ary izy ihany mahalala hoe tsatokanty sa inona izy teo. Ary zay le tsapany Hosea. Ka atsika io izy alao tsy miala amin'io izy. Amin'izao farany taona zao koa dia asaina ianao amin'ny zavatra rehetra. Fa Andriamanitra tsara mamindra fo, tsy mivadika aminao izy. Isao daholo ny olona rehefa nivadika taminao nandritra ny 520 taona ty, dia isaony an'Andriamanitra mba tsapao kely. Isao daholo ny olona efa nandratra anao dia isaony an'Andriamanitra. Nendray tsika tsy mahatsiaro an'izany. Dia mezaha manana ny toetra n'Andriamanitra anadininy ratsy fa hatsiaro mandrakariva ny tsara. Dia vaovao koa ny fijerinao, ny vadinao, ny zanakao sy ny sisa amin'izao farany taona mindrama ny fijerin'Andriamanitra io. Fa betsaka ny ratsy ny lalovana, betsaka ny teny efa natao nandritra ny taona zay. Fa mindrama amin'Andriamanitra araka teneniny Jeremia teo. Ary mety aiza indray hianatra amin'Andriamanitra isika, mety marary le izy, fa tsara amin'ny olona mitondra zioga raha mbola tanora izy. Ary izy ioga nefa maivana ho Jesosy Kristy. Ndetsika hianatra indray amin'ny Andriamanitra, hianatra misimisy koa amakivaky itsika ny taona manaraka, fa izy ihany no mahay mamonjy atsika amin'ny zavatra rehetra. Dia apetraka amintsika mandrakariva ny tenin'ny Jeremia hoe mananitra atsika amin'ny ranomasy tahaka ny Paoly apôstôly izy hoe aoka ao amin'ny fanantenanao fa tsara izy sady mamindra fo aminao mandrakariva izy. Ary izy no mitaiza anao sy mamonjy anao, ary tsy mahafoy anao izy, tsy mahafoy ny taranakao izy, naiza naiza le anareo. Amen.
iombona mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra tsara sy mpamindra fo, maneho ny fahatsaranao sy ny famindramponao amin'ny olona manantenanao ianao. Andriamanitra mitaiza sy mamonjy anay ianao, mitaiza anay ianao mba hatonga anay olombano na sy olona mendrika eo anatrehanao sy ny sitraponao. Indreto Tompo izay, raha mandiniky sy mieritreritra ny amin'ny tenanay, manoloana ny fahatsaranao, manoloana ny famindramponao, manoloana ny fahatsarana rehetra izay tianao aseho aminay, dia menatra izahay, tsy mahatraka manoloana anao Andriamanitra mahery izahay. Tsaronay tokoa ankehitriny Tompo ny fahadisoanay, ny fahotanay, ny tsy famendrehanay. Matetika Tompo, rehefa nehoanao fahatsaranao sy ny famindramponao izahay, dia mora adinonay izany. Finaritra manome tsinanao Andriamanitra izahay, nefa izahay ny olona tsy matoky, tsy manantena. Ankehitriny Tompo, hoaiza moa izahay, ianao no rainay, ianao ihany no itokisanay, ianao ihany no maharaka anay. Ankehitriny Tompo, manatonanao izahay manondrika ny lohanay, mifona mibebaka aminao, miangavy Tompo ny famindramponao, ny amelanao ny elokanay. Jesosy Kristy Tomponay io, matoky sy manantena izahay, fa Andriamanitra tsy miova ianao, ary mbola mipetraka hatrany amin'ny fampanantenana omenao. Ianao dia mampanantena anay, fa rehefa mibebaka izahay amin'ny fonay manontolo, dia miaino anay ianao ka mamindra fo. Manantena izany Tompo izay, ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.
malala raiso ampifaliana sy amin'ny fagnantinana eo am-pitsanganana ny teny sy ho famelan-kelo ka omeny tompo antsika. Oy ny tompo, fitiavana mandrakizay no ny tiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. I Kristy zay tsy nalala ota, dia efa nataony Andriamanitra ota hamonjy atsika mba ho fahamarinana ao aminy tokoa isika. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy. Araka izany ariavana dia ambara fa voavela tokoa ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Alleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Ataontsika ny hira efa voalahatra manaraka. Ary Andriamanitra tompo rene zay any an-danitro. Andriamanitra toky sy hery ary ampinganay. Andriamanitra fototry ny fanina ny tenanay. Andriamanitra ampihaino ny fitarenana amin'ny fangatahan'ny vahoakany. Fifaliana ho anay vahoakanao izay manantenanao tokoa, ny famelan-keloka izay nomena ho anay teo. Eo anatrehan'izany ary dia sahy izahay ankehitriny miantoraka aminao manandratra ireto vavaka fangatahanay ireto ho eo ampelatananao. Mivavaka ary izahay ho an'ireto vahoakanao izay manantenanao reto. Misy amin'izy reto tompo izay mandaly adosarotra ianjadian'ny fahoriana samihafa, trotraky ny adintsaina, very hevitra ka tsy hafa mitraka akory. Andriamanitro, aza vela ho verimaina izao vavaka fangatahanay izao. Fa mba enoy re valio araka ny ben'ny fahasoavanao, ahafaho izy ireo amin'izay mangeja sy mamatopatotra azy. Misy ihany koa tompo izay marary amin'izy reto. Iantrao re ka ataovy mahita famirapiratany vonina hitrao mba hanafaka azy amin'izany. Jereo tompo ny asa fiveloman'ny tsirairay avy reto. Tolory fahombiazana avokoa
mba hiavahany izay manompo anao tsy ny tsy manompo anao tokoa. Tsaroanay ambavaka ihany koa ny mpanomponao izay nangataka vavaka ho an'ny ankohonany teo. Anao ilay Andriamanitra tokony ane no amaly izany vavaka fangatahanay izany. Ahitany ny famirapiratany voninay trao. Hiatra sy hipaka amin'ny fiainany tokoa ny valiny vavaka izay ataonay eto anio zao. Andriamanitra tomponay eo. Mivavaka zay ny amin'ny fanirian'ny tsirairay avy reto. Samy manana ny faniriany avokoa izy reto. Anao ilay antom-pisianay ary antom-pisian'ny zava-drehetra no angatanay izany tompo mba hamaly ny etaeta ny tsirairay avy reto. Tsy miafina aminao tompo ny asa izay napetraka ao ny amin'ireo 10 alinday ireo. Asa mafy tokoa izany. Ny amin'ny fanompona ity tanindrazanay ity. Andriamanitra tomponay eo. Omeo hery tanjaka fahasalamana izy ireo. Ary jereo ny fiainany ankohonany izy tsirairay avy. Mba samy handro fa izay eo ambany fahasoavanao avokoa. Jereo ihany koa tompo ny fiainan'ireo sivily. Anao ane no angatanay. Ahitany izy ireo fahombiazana ny amin'ny fiainany davanandro. Ny amin'ny asa izay ataony sikelezany aina hamilomana ny ankohonana. Andriamanitra tomponay eo. Mivavaka zay ho an'ny ty fiangonanao. Tsy miafina aminao ireo asa izay mbola eo andalam-panaovana ankehitriny zao ny amin'ny fanatsarana. Jereo tompo izany ka ataovo tanteraka sy olavorary tokoa. Ary anao ane no honina ao anatin'ity tragno ity. Isan'ny fitomboan'ny fifankatiavana, fitomboan'ny herin'ny finoana, hiaina ao anatin'ny fahasoavanao tokoa izay tsirairay avy. Ny fifankatiavanao ataovy mahery ao anatin'izao tompo ka anao ane ho hitan'ireo mpitazana fa miasa tokoa anao anatin'ity fiangonana ity. Tsy miafina aminao ny fiainan'ity mpanomponao izay nomena ho asa makadiry navahanao tao amin'ny maro. I Dokotera Mikael Rakotozafy izany. Andriamanitro, raha ny amin'ny heriny sy ny tanjany amin'ny maha-olombelona azy dia tsy misy izay azony atao nefa anao izay efa niantso sy nifidiny no tokonay fa hanome hery tanjaka fahasalamana amin'ny tompo finoana indrindra tompo fahalalana ny aminao ahafahana hampianatra tokoa ireto fiangonanao ny amin'ny fahatsaranao. Maro tompo ny zavatra tena angatahiny kanefa anao no mahafantatra izay rehetra mahasoa ny tenanay dia tanterao aminay izany. Ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo tia sy mpamonjy anay no angatahanay izany ary matoky zahay fa mihaino vavakay ianao ary mamaly izany. Amen. Ry havana malala. Ny olona voavela eloka dia say manambara ny finoana mpahabe-maso. Koa andeha ary isika iaraka hanonona ny fanekem-ponoana laharina fahaefatra ao amin'ny liturgia izay ataontsika mifandimby manao hoe manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe sy araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe andeha ary mipetraka ny fiangonana. Avatsika zay nomen'Andriamanitra ny fara dia manolotra izany anatrehantsika mba ho amin'ny tompo. Zazakely rabe mananjara tsy toaina renty ny tony mahentso. Men'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny rabe mananjara rene sy razafy andretso toaina mbola fi. Vala amin'ny 770 dia roso malohany alitara masina izy ireo hoentina mbavaka sy ho arabaina.
amin'ny fitiavana sy amin'ny fifaliana ndraisitsika reto avantsika reto manolotra ny zanany voateraka ho amin'ny tompo ary te isotran'Andriamanitra zay tompony fahavelomana izy ary teo mpifaliana amintsika fiangonana rehetra andray fampahirezana avy amintsika nde isika iaino ny teny soratra masina hoy ny soratra masina fa ianao nampivoakavy tao ankibo nankinina taminao trambo ka hatrany ankibon-dreniko dia Andriamanitra ianao ary efa tapitra ny andro fidiovana araka lalàn'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho an'ny tompo eny ho atolotra ho an'i Jehova izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehova izy amen. Misaotra anao zay tompo noho amin'ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany tsy miova ny famondram-ponao tsara ianao mitaiza ianao mamonjy ianao araka ny fanekenao ka miompifaliana amin'ny fiangonana izy ireo ankehitriny nomenao dimby sy fara ianao nanampisan'ny fianakaviana sy ny fiangonan'ny firenenany no hitaiza miaraka amin'ny ray aman-dreny izao zaza izao feno fitiavana fanantenana finoana amin'ny tokantranon'izy ireo hatsapan'ny zaza fa tokantrano misy Andriamanitra izy amin'ny tokantrano izany toan'ny fanahy mazoto izy ireo amin'ny fanolorana azy amin'ny sakramenta amin'ny fotoana mamety izany ary tahi koa izay fiangonana rehetra hitaiza amin'ny zaza ankizy tanora rehetra nomenao anay hatramin'ny zanaka mampara mba hisy olona mino vanona sy vonona eto amin'ny firenena sy amin'ny fiangonana noho ny anaran'i Jesosy Kristy irery aminy amen. Ento izao zaza zao tario hitombo saina hitombo tena androso fity amin'Andriamanitra sy ny olona ary mananareo ny fanolorana ny sakramenta amin'ny fotoana mamety izany dia miarahaba anareo minaran'ny fiangonana nomen'Andriamanitra ny fara. Fifaliana antsika satria misy koa ireo manolotra ny zanany ao amin'ny sakramentan'ny batisa vala amy 700 nandiny voalohany sy ny faharoa no hitsenatsika azy ireo. Fifaliana ho an'ny fiangonana mandray anareo amin'izao fanolorana zanakareo amin'ny sakramenta masina izao. Aoka inotsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Hoy ny tompo efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany koa mandehana ianareo atao mpianatra amin'ny firenena rehetra manao vaobatisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nanodiko anareo ary ho indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ary ahoriko ny fanekeko mba ho aminao ho amin'ny taranakao hatramin'ny taranaka fara mandimby mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby ianao ary ianao kosa dia ho zanako koa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo fa iray aminy anareo ao amin'ny Kristy Jesosy amen. Misy famitaniana ilay ny fiangonana aminareo moa manolotra marina reto zaza reto ho Andriamanitra raintsika va ianareo entompo ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ompanompon'Andriamanitra mahatoka tonga anareo fianarana ho amin'ireo zaza ireo amin'ny androm-piainanareo rehetra entompo ekenareo ny tantaran'ny fiangonana amin'ireo zaza ireo ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy hitombo fahalalana izy
anaiky an' jesosy izy azo ery izy ka andany asan'ny satana rehetra vonina ivavaka ho azy sy ampianatra azy ivavaka ary ampiditra azy isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo ekenareo va ny ampianatra azy ny antsony zao fanaova batisa izao ary ezika ka tonga azy mpanefana samy tompo mandre nareo Andriamanitra ao karanareo todika ana amin'ny fiangonana hanamafa mpahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny hijorona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanantanterany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombohany amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an'Andriamanitra ho tompo mba azahoany hery andavany asan'ny satana rehetra. Vonina ny ivavaka ho azy sy ampianatra azy ivavaka ka ampiditra azy ho mpianatra ny sekoly alahady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary izahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompy. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay antanterahany izay rehetra izany. Amen. Omen'Andriamanitra ianareo izany heriny izany. 490 ny tenin'ny faharoson'ny fahatelo hitsangana isika angataka ny fanahy masina. Andriamanitra raitsy toa tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakarivan'ny fitiavanay ianao. Tsaroanay izao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny taminao indrena izao sakramenta izao. Koa mitalao aminao izahay ray eo manatrehanay aoka ny fanahinao masina nome hery ny asa tanterahinay eto mpanavaan'izao batisa izao. Rano amelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny kristiana izao. Ireto zaza tao batisa ireto anay tompo ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafi ho zanakao izy, ampiraisy ho endrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina izay mitarika azy isan'andro isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotra anao izahay tompo fa tanteraka ny faneriny reto ray aman-dreny miombonay-nao aminao Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahanay fiangonana ankehitriny dia ny mba hanomezanao ny fahasoavanao izay ampamirapiratinao ho azy ireo amin'ny lalan'ny fitiavanao Andriamanitra. Ampio reo ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao omban'ny fahasoavanao any Andriamanitra. Ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana ny ray aman-dreny mba indrindra ny fiangonana amin'ny reto zaza ireto. Ataonay izany vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy
amen. Ipetraka ny fiangonana. Andriamanitrasina ary manjato Matisy. Andriamanitrasina ary manjato Matisy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andria misata fanilo mahafaly. Andria misanta fanilo mahafaly. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Tran ie santatry ny hena Marvin. Tran ie santatry ny hena Marvin. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andria misata toky toavina tokony hena. Andria misata toavina tokony hena. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakoto maniraka Axel. Rakoto maniraka Axel. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ranoro ny Harisoa Hone Rafaela. Rabenoro ny Harisoa Hone Rafaela. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho ny tompo anaka azo matahotra. Efa nanavitra anao efa niantsona anaranao ianao. Ento ireo zazo ireo koa tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Hira fahatelo amin'ny fitopolo no hiraintsika. No ankatoko ny fandraisana mialohan'ny taona vaovao izay rariny koa ary sambosambatritsika mananjara raha niompanahy indingana ny taona vaovao
raiky amy 720 a ny andininy faefatra hitsangana ny mpanefana sany tompo a sy zay rehetra mikasa ho atokana mpanefana sany tompo amin'ny volana janoary izao. Raiky amy 720 ny andininy faefatra. Luka toko faharoa ny andininy fahenina sy ny fahafito ary ny andininy faharoa ambin'ny folo. Luka toko faharoa andininy fahenina fahafito mitsambikiny amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Vakitsika rehetra amin'ny aran'ny tompo ary raha mitoetra teo izy dia tonga ny andro havelomana ary niteraka ny lamatoany izy dia nodidinina lamban'ny zaza ka nampandriny teo amin'ny finanam-belona fa tsy nisy ny toerany teo an-trano. Ary izao ny famantarana ho anareo, ary ianareo hita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry ho mpihinanam-bilona. Amen. Hipetraka ianareo. Izao ny famantarana ho anareo. Famantarana Semeon, nazao ny teny hoe semiotika amin'ny teny grika, signe amin'ny teny frantsay, signe amin'ny teny anglisy. Famantarana i zavatra hitanareo io a ho ny anjely tamin'ny mpianondrondro. Nefa zazakely teraka. Efa nresaka tsika mampiavaka ny hoe signe et symbole. Ny signe na ny famantarana dia matetika mifandray amin'ny fifandraisana vokatra sy anton-javatra, relation cause effet, matetika mora nazavana azy. Ohatra hoe ny setroka sy ny afo. Rehefa misy setroka dia manambara satria iny ny famantarana na signe fa misy ino ao ambany ao afo. Ka le setroka ny zava-dehibe sa le afo? Ny setroka nandroanao vary sa le afo? Ray zay. Takisany koa ny hafanana. Raha miakitra ny maripana zany hita amin'le fitaovam-pandremesana na thermomètre zany a, dia maninona zay ianao midikany? Marary na farafaharatsiny zany manavy. Ka le thermomètre ve ny mihinan'ny paracetamol? Izay zany mampiavaka hoe signe le famantarana dia milaza zavatra. Le zavatra tondrono zany ny zava-dehibe. Nareo manao lettre koa misy antao hoe signifiant and signifier, signifiant et signifié izy nareo. Dia mifandray amin'ny koa zany io. Dia le zaza efa niresantsika tamin'ny krismasy. Kanefa le teny hoe famantarana ho niresantsika. Famantarana amin'inona mo? Anisan'ny fanajavarana anankiray zany a, amin'ny fikarohana zany dia milaza hoe nativité manko ny fahaterahan'i Jesosy. Dia le fijaliana sy ny fahafatesana atao hoe passion. Passion. Dia ity zany a amin'ny fitantarana araka ny Luka na atao hoe cadre narratif dia nativité et passion en contraste. Izy zany a misy sahady famantarana le zavatra nataontsika tamin'ny krismasy a, fa misy zavatra ambarany any aloha any a, dia ny fijaliana sy ny fahafatesan'i Jesosy. Andeha ho jerentsika. Voalohany le teny zany amin'ny andinin'ny fahafito hoe tsy nisy ny toerany tao amin'ny tranom-bahiny. Io zany natao hoe fandavana na faniliana na rejet. I Jesosy zany voailika dia ny mbola kely, voailiky ny fiarahamonina. Io rehefa ry amin'ny passion na fijalian'i Kristy dia fandavana. Nandazy ny telo i Petera. Nilefa ny mpianatra rehetra.
no laviny mpisorona izy tsy nafahany Pilato sy Herody izy ary mbola natsao fitsaram-bahoaka Barnabasy sa Jesosy dia izy nalay amin'ny olona. Azonareo ve zany sary mifindra zany? Le izy nilavina tsy nahazo trano io dia sary nifandavana azy ho faty ary amin'ny fara. Ary tadidy tsara fa rehefa nilavina izy dia ivela amin'ny tanànany Betlahema izy nahita tranomby. Ary rehefa nilavina tao Jerusalema dia ivela ny Jerusalema izy ary Calvary. Azontsika ve le sary? Somary sarotsarotra fa zay ny sary aterika. Zay mahafamantarana azy. Inona nambaran'io? Le voaroaka amin'ny tranom-bahiny io le izy nolavina mpanjaka nefa nilavina aty mpanjaka teraka. Nilavina tsy ao an-tanàna aty mpanjaka jiosy nilavina dia nalefa amin'ny azo fijaliana. Mbola tsy ampy zay fanazavana zay dia miroso amin'ny faharoatsika. Ianareo hita zazakely mandry ao am-pinanam-bilona voahodidina lamban-jaza. Raha mbola kely ianao finosiny olona lamba. Fa rehefa maty isika, ny maty finosindamba. Avontsika ve le sary? Rehefa kely izy nikenekenena tsy mahavita ninina finosina. Rehefa maty koa ianao tsy mahavita ninina dia finosina. Misy sary zany ambaran'le hoe voahodidina lamban-jaza emayote fezin'ny olona. Ny zazakely jiosy raha voateraka dia misy lamba famonosana azy lamba izy io fa tsy akanjo. Finosina hatrany ambony ka hatrany ambany izy dia asiana sira. Zay zany fanaon-drareo zany dia ohatran'ny lamba ampaty mihitsy zany izy io satria mihodina aty amin'ny tendany ka hatramin'ny tongony. Io ihany ny sary rehefa maty Jesosy dia ny finosina dia nalefa. Izay zany ny zavatra faharoa. Lamban-jaza ato lamba ampaty aty. Ny fahatelo le toerana finanam-bilona. Io zany toerana anankiray zany toerana tsy manam-panahy. Où se trouve les sans âme? Ny biby dia tsy manam-panahy. Marina sa tsy marina aloha? Da ao amin'ny fasina koa dia toeran'olona tsy manam-panahy. Nankaiza ny fanahy? Efa nankany amin'ny tompo na nale amin'izay nale. Misy sary zany hoe ity dia toerany tsy manam-panahy. Satria ny biby tsy manam-panahy dia finanam-bilona io resantsika io. Fa le fasina koa ny toerany tsy manam-panahy. Satria fa niala tao le fanahy. Dia misy sary zany io zany sary ny fahafatesan'i Jesosy sahady io fahaterahana io. Misy sary. Ary zay no tenen'ny teny fanalahidy hoe izao no famantarana ho anareo. Famantarana zany io zaza io izy voahodidina lamban-jaza mandry eo am-pinanam-bilona. Zay zavatra zay zany mampitodika atsika amin'ny azo fijalian'i Kristy hoe izy le nolavina teraka dia efa nolavina dia ho lavina izy dia ho faty. Nolaviny olona tsy nahazo trano dia voailika ary amin'ny sisiny ary. Dia nolaviny olona rehetra tao Jerusalema dia voailika ny Calvary. Dia ile mandry ary nanitsika malagasy ny fiantsolona maty dia nody mandry. Mandry tsy mahavita ninina kenekenena finosina dia faty koa ohatran'izany. Le toerana tsy manam-panahy satria biby ny ao. Toerana koa zany fasana dia toerana tsy manam-panahy satria faty ny ao. Ary zay io. Ary ny olona tampotony azy fijaliana dia Maria renin'i Jesosy. Tsy resantsika ny miora satria ny miora dia nomenan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Ny zava-manitra nandeha azakazaka vao maraina ry Maria andeha nositra zava-manitra. Tanareo fa rehetrarehetra zany dia famantarana mipaka amin'ny azo fijalian'i Kristy. Zany hoe zay rehetra ataon'i Kristy dia manambara io famonjena io. Na dia falifaly amin'ny fahaterahana isika dia efa misy zavatra ambarany hoe ny famonjena anao, famonjena ady efa misy sary sahady amin'io fahaterahan'i Jesosy. Zay zany fanazavana anankiray famakina anankiray maso anankiray amakina amin'io fahaterahan'i Jesosy. Tanareo fa ny Baiboly dia tena manan-karena, ny sianso biblika tena manan-karena io. Ary tsy maintsy porofona ny zavatra ambara araka ny avokazy zay fa tsy hoe atenitenina fahatany tahaka nataon'ny fiangonana hafa fa tena misy porofo mazava araka ny nanaovantsika azy teo hoe
sary io famantarana signy fa misy zavatra ambarana io ambadika eo ary le zavatra ambarana io ny tena zava-dehibe dia le fandavana fahafatesana fandevenan'i Kristy no ambara sahady amin'ny zazateraka io ity ny signy krismasy fa ny pasika mbola ho avy zay za amin'ny dikany ivavaka isika misotranao zay tompo ny amin'ny fandaharam-pitatarana amin'ny Lioka dia maneho zavatra tokony ihany dia ny famonjeny Kristy teraka izy efa nambara sahady fa ho lavina ho ailika ho faty ho finosina ary apetraka amin'ny toerana tsy misy fanahy dia ny fasana izany mampianatra anay zavatra maro ianao tompo mampianara anay mandrakariva hitomboany fahalalana fa ny Kristy aminy dia olona nampianarinao tsy nitezainao bado na ho ambakaina fa nitezaina ranitra amin'ny finoana atsapany zavatra manodidina azy manomboka ato amin'ny fiangonana hatrana amin'ny fiarahamonina mba tsy ho ambakain'ny hafa eo amin'ny fiainana nreto ny mpanefana samy tompo rehetra sy ny mbola ho atokana meo anay mandrakariva miteninao fahavelomanao anay na makivaky ny taona izay tonga amin'ny ankatoka faran'izao isoranay anao ny ankatoka rehetra nataonay ny anaranay zavatra aza sasatra mampianatra anay mba ho vaovao isamaraina ny famondram-ponao ndingananay ny taona vaovao misatranao zay na amin'ny zavatra rehetra atao ato amin'ny fiangonana misatranao zay amin'ny zavatra miseho na ny ratsy na ny tsara teto amin'ny fiangonana na ny ranomasina ny fifaliana isoranay anao zany misatranao ny amin'ny asa rehetra vita nandritra amin'ny taona ifonanay ny mbola tsy vita na amin'ny fanimpony tsirairay na amin'ny fanimpony fiangonana tariny dekona soloolona dia apetraka aminao ny zavatra rehetra misy ireo fitaovana vaovao vidin'ny fiangonana anaovana ny asanao apetraka aminao zany mba havitana zany asa anaovana azy zany apetraka mba ny fahasoavanao tompo ny fiainany tsirairay ny mpanefana samy tompo izay rehetra ho atokana amin'ny taona ho avy io mba hoe ao akaikinao mandrakariva ary ny efa ho anatiny hitombo fahasoavana traminy ho reharianay amin'ny zavatra rehetra tsaronay ny ankizy madinika ampianaro zay teza azy ireo ny zaza ny tanora anananay tanora vanona sy vonona mba ho lehilahy lehibe vehivavy lehibe mahatratra ny finoany alebiazany fitiavan'i Kristy ahery amin'ny teny sy amin'ny asa tsy ho mpanara-drindrano izy ireo fa ho mpitarika amin'ny fiarahamonina ary atanjaka amin'ny zavatra tsara da io re olon-dehibe ireo re mandreninay eto amin'ny fiangonana mpanoro hevitra ary marika alainay tahaka amin'ny fahazotony ireo mankaty amin'ny fiangonana miay anay amin'ny zavatra rehetra ianao no amaly fity azy ireo me fahasalamana ery tanjaka izy ireo mahatratra zao alahady fara amin'ny taona izao ahatratra amin'ny tsingeringerinina amin'ny fahasoavanao mba ho voninahitra ny fisiny izy ireo atao amin'ny fiangonana ary ho fitaritra tarafiny reto ankizy satria raha tsisy tarafiny izy ireo ahoana ny afaramy mila olona hitarika izy ireo mila olona taafiny izy ireo ka izay rehetra tsy anao bingo manao matso amin'izy ireo izay rehetra ary apetraka aminao ny fitoriana filazany tsara mitetika asa rehetra ao amin'ny fiangonana ianao ny ahy izany amin'ny zavatra rehetra ary mahatoky izay fa miaraka aminay ianao ary amakivaky ny taona izay no fitiavanao misaotra nona minofa mandrahanao izay omenao anay ho famonjena amen misaotra ny tompontsika riavany amin'ny tapany voalohany amin'ny fanimpom-pivavahana iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika finaritra no nefa niverina tokoa aho dia vaona lala fanenenana ary rehefa nampahafantarina ny toetenako aho dia nitehatratra menatra sady mangayiay aho fa latsainy tsy ny fahatanorako Jeremia 3:7 toy izao indray amin'ny vaovao iray tamin'izao maraina izao isan'ny fanompam-pivavahana iarahantsika misaotra an'Andriamanitra no ny fitantanany nandritra ny taona 520 ny alarobia 1:30 ny volana desambra manomboka amin'ny 4 ariva eto am-piangonana
Anasana antsika mpianakavy ny finoana, ny sampana sampanasa ary ny fikambanana, ny sampana safifa no mitarika amin'izany. Anatanteraka famangina manjo any tonton mahery mivady ny fiangonana sy ny fikambanany dekona sy ny olona rehefa vita izao fotoana izao. Vaovao avy amin'ny sampana, safifa, fiadanana, alahady faefatra anio ko asaina ianao fa misy ny asa sy fampaherezana. Sampana Dorcas, finaritra, mijanona kely isika aorian'izao fotoana izao. Rakim-pisaorana, misaorana Jehovah ary fanahyko, ary izay rehetra atao anatiko, misaorana anarany masina. Misaorana Jehovah ary fanahyko, ary asa misy adinoinao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana, ho amin'ny fandokoana ny fiangonana. Rakim-pisaorana no ny fanokanana mpandray, ho an'ny mpitandrina Dr Mikael Rakototsavy, fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Rakim-pisaorana no ny fanokanana mpandray, ho an'ny mpitandrina mpizatra rà, fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tompokilà, médecin général de brigade Rajomarson Michel Lemay, atolotra ho an'ny Sampaty. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesanay fa ny ava-malalanay Rajomarson Jocelyn, militaire retraité, dia natsony ny ray ody any aminy ny sabotsy 20 Desembre rehefa nivahiny raika amin'ny 70 taona teto tany. Hoy ny vadiny Ratsifandriamanana Bako Saholy, ny zanany Rakotomavo Mahery Andriatoa sy Andrianivohery taty Navalina miady ana Menatahavy, ny zafiny ny ray tapo aminy fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia efa vita ny alarobia 24 Desembre lasa teo, ko dia manolotra fisaorana sy fankasitrahana feno ho anareo rehetra ny tondra mibavaka ary naneo fiaraha-mory tamin'izy ireo. Tsara levenana ny maty ary enikajy ny velona. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny hamaly fitianareo ary dia manolotra fararakitra ho amin'ny fanohizana ny asan'Andriamanitra. Misy ty solomaso ty adiny tato am-piangonana izay tompony manatona ao bronze secrétariat. Izay indray vaovao ray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fifaliana ho antsika ny tonam-bavaka, ny fanamasinana ny fanatanterahana sakramentan'ny batisa, ny zazakely Rakotomalala Balika mendrika tiana Alia, atolotra Razafy Manantsolo Ovaniaina sy Razana Jafy anitry ny aina Natasha. Asa nao zareo ato amin'ny ilany ato zareo dia miravavaka anareo ny fiangonana. Fanamasinana fanambadiana ho andrejanatsika nomenjanahary tolotry ny avo santatra sy raha antanirina Aingo Malala. Ato amin'ny ilany ato zareo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Saotra tompoko, ireto avantsika reto manolotra ny tena ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo angatahana hiakatra tian'olona. Raha tsy mba zafy Alisa sy Razafy Manantsolo Ovaniaina. Itodika ty ianao ivavaka isika misaotra anao zay tompo na amin'ny fahasoavanao lehibe zao anay manolotra ity zanakao ny sy namany koa zay mbola tsy eo, ianao ny mahalala ny fanapahan-kevitra izy ireo, no Andriamanitra no tantana ivimbina anomanao azy amin'izany sakramenta masina zany raha toka asitraka ao, satria ianao ihany no mankatoy izany, fa izahay dia fitaovana ihany. Apetraka aminao izy ireo, ho ampelantananao izy ireo ny fiomanana rabatana ra-tsaina ra-panahy,
ary anao Andriamanitra koa amangy ny tokantrano misy azy ireo satria misy olom-baovao ao. Misaotra Tompo. Amen. Azo toerana. Mandalo ampitandrina ianao rehefa mirava ny fiangonana. Ireto avantsika reto ny arabena fa vita soamantsara ny fanamasinana fanambadiana andria mananja ny aina lantoary maka landinirina sarady mona sarika sy rakotinirina tolo-janary tanjona zy raha mamonjy soa fitahina rojony aina kerena atsanao zareo dia miarahaba nareo ny fiangonana dia ny Tompo mombanareo. Misaotra Tompo. Iroso amin'ny rakitra isika eo ny dekona andamina antsika an'izany ny tokopihira idiran'ny Tompo amin'izany. Now
mbola misy ny mana isan'andro ao amin'ny mpiaramaky bebola ao ivelany ao, misy ny asa sy fampirizana ataon'ny fifoazana zay aoriny fotoana misaotra tompo. Andriamanitra aminao zao tsodrana zao. Ny fiadan'Andriamanitra izay mihoatra no ny falana rehetra, iaro ny fonareo, iaro ny hevitrareo, iaro ny tokantraminareo amin'ny fahalalana sy ny fitiavan'Andriamanitra. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanamasina hitantana anareo, naiza lianareo. Iazakazaka nareo tsy ho reraka, andeha nareo tsy ho sasatra, elatra ny akarinareo tahaka ny voromailala. Andro maro sy taona maro atafon'ny Tompo anareo. Amen.
azantsika azo toerana hivavaka mangina. Ny famindrampon'i Jehovah ny tsy nahalany ritra antsika. Vaovao isa maraina izany. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy dia amin'izay olona mitady azy, fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany ratsy. Dia samy tratrany faran'ny taona daholo.